Afafotona ihany koa iny androany iny hiteny Belair niresahan'ireo mpitarika ny antoko tiako Madagasikara izany niresahana tamin'ny ireo mpanao gazety nisy ny fanapahan-kevitra niraisin'ny fitsarana tokoa ataorian'ny disadisa izay nitranga tao anivon'ity antoko ity ny antsoary ireo mpikambana teo aloha ireto mpitarika ireto mba hivondrona sy hirahina amin'izay manomboka eto. Ny mpitarika ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny Brovofidy ny taona 4 no mitondra ity antoko ity ankehitriny. Nandritra ny famirina mpanao gazety teny Belair ankady vato dia nanamafy filohan'ny antoko Razoary Mihaja sy Lofina Antenaina fa iray izao ny antoko ary efa nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana. Ny timma dia tonga amin'ny tenintsika malagasy hoe atody volakotrehan-dreniny tsy miala korantsy amin'ny taona. Misy ny zavatra izay natao satria rehefa misy ny tsy fanarahana, misy ny zavatra tsy mety dia tsy maintsy misy ihany ny mpitsara dia fatatsika fa rehefa nandeha ny ady tamin'izay heverina fa nakanany timma tany amin'ny toerana sasany dia fantatrareo fa efa nivaly soamatsara ary dia namoaka ny tamin'ny Conseil d'État fa dia ny tiako Madagasikara dia miverina amin'ny tompony taloha. Ary rehefa nijerevana ihany koa ny zavatra izay nitranga tao aminatin'ny archive izay tao amin'ny intérieur dia nametraka fa dia ny timma tamin'ny 2004 no répertorié farany ao anatin'izany taratasy amin'ny intérieur zany ary isorana manokana ny tompona andraikitra tao amin'ny intérieur izay namoaka ny arrêté ministériel izay milaza ny fijoroan'ny tiako Madagasikara izay omeko anareo rehefa avy eo ny kopiany ary zany zavatra rehetra zany rehefa atambatra dia tokana ny zavatra azo resahana miverina amin'ny tompon'ny timma ary hiverina hiasa satria ny taratasy ara-dalàna izay eo an-tanana amin'izao fotoana izao dia ahafahana manomboka mamerina zany asa zany. Momba ny fametrahana ny fampihavarana eo anivon'ity antoko ity dia manana ny ambarany sekretera jeneraly ny antoko Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo. Tsy misy antony intsony zany anaovana regroupement timma zany efa mijoro. Zay no mahatonga amin'ny teny teo hoe manao antsoavo an'ireo izay diso lalana ary manao antsoavo ihany koa ho an'ireo antoko ny forona avy ato amin'ny timma taloha hoe ndao hiara hiasa itsika ampiroborobo ny antoko timma fa aoka ny disadisa taloha alevirany zay dia vonina andray an-tanandroa na dia nisy aza ataoko hoe zavatra nampalahelo ihany nataon'ny sasany tsy maninona zany fa dia vonina izay andray an'izay olona rehetra zay mitovy tarigetsa amin'ny antoko tiako Madagasikara ary vonina ny anaraka ny fepetra ny fe ny antoko tiako Madagasikara. Nanamafy kosa Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo fa hikarakara congrès national ny antoko eto nametrahana Brovovao amin'ny faran'ity volana aogositra ity.